Sinao maivavaka manokana amizao fotoana zao ho an'ny meka eglizitsika. Manandata feo ianao amizao fotoana zao Jesosy eo zay natomboko ao hoe tsy maintsy ho vitainao. Aoka hoe ianao anao fagagana nininona hoe zavatra sarotra nalovana ianao Jesosy ampandresy anay. Sanato ny feonao mivavaha ianao miantsofa matsina mahagaga avy amin'Andriamanitra, miantsofa hitampity, miantsofa vola fa manana fahefana hiantso ianao. Sanato ny feonao raha eo misotranao zay vavaky zay kehitriny tompony amin'ny fanamboarana eny tranon'Andriamanitra, mangataka zay tompony efa matsina mahagaga satria nasehanao tokoa tamin'ny alalan'ina zay nidirenay teo hoe zay natomboka ao tsy maintsy fitainao. Mantoko loatra ianao Jesosy, nifikitra aminao hatrany zay na iny kidona na iny kiaty fandotra efa tsy amelanay ao natsasadalana tokoa ianao fa zay natomboka ao tsy maintsy fitainao. Mankasitraka tompo Zinao loatra tanana mafaly Jesosy. Amen. Tanterano toko aminao any ny fandrinao rehetra. Amen. Mahazo toerana antsika tompoko. Misaotra n'Andriamanitra antsika fa miasa eto ziona izy. Ary zaho mindra tsonjato fa bedabenga eny anaovan'ny tompo zava-magaga fa tsy mahasamitsangany, tsy mahasamijoro vavolombelona antsika. Nefa antsika riavana mangatabavaka antsika tsy menatra, mahazo valimbavaka antsika misitisitika ndraiky. Mba engaviny ianao rehefa mba misy fotoana mba ahafahana mijoro vavolombelona, ny dikan'ny fijoroana vavolombelona dia famerenana voninahitra ho an'Andriamanitra.
mba ahafantaran'olo jiaby hoe misy Andriamanitra miasa ato amin'ity fiangonantsika ty. Sy raha mandeha mandany lera foagna tsika eto fa misy herin'Andriamanitra eto, misy osotra, misy fahasoavana. Ka miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao takariva izao. Eto moa zany dia manao annonce sahady satria raha bitso maraina antsika misy délivrance ngezabe ho atao eto amin'ity toerana ity izay anasako antsika pininy ziona rehetrarehetra tsy ankanavaka. Ao anatin'io zany tena ho isy acte prophétique ho ataontsika. Enao zany no misolo-tegna ny ankonanao, misolo-tegna nireo avanao rehetrarehetra na tsy eto Tamatavy na tsy eto Madagasikara, fa hivavatsika andre vaovao mahafinaritra ianao aminjareo any. Amen na indrindra ny tegna ho ataontsika rapitso dia hivavaka ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka, hivavaka tsika ho an'ny vahoaka ny Tamatavy na le marary na le salama, ary tena amoaka décret spirituel atsika angataka amin'Andriamanitra mba hitsatra ifanany fahafatesana io, tsy tombotsy ny isan'olo maty ary no salama tsara zay mbola marary. Amen. Le Jesosy nay nagnasitrana ny Ralahy Marino mahay magnasitrana andreo ambin'ireo koa. Minanjany venao Amen. Ka mba entaniko atsika rehetrarehetra rapitso tena fotoana ngeza be io rapitso maraina io, mba hisolo-tegna ny ankonanao ianao, hisolo-tegna nareo mianakavy ianao, mba tongava nanomboka amin'ny 5 sasany le izy tsy anavahana an'izy an'izy io fa zay afaka tonga eto rapitso dia afaka tonga daholo. Tainy tompony ianao. Ny lesona asain'i Jesosy zaraiko aminao androany dia hoe aza manao zay mampatezitra an'Andriamanitra. Maninona hoe mampatsiahivan'izany le olona akaikinao, aza manao zay mampatezitra an'Andriamanitra. Hoe misy mankoriavana karazana olona amin'ny fiainana izy tsara mananao zavatra mba nahafaly an'Andriamanitra zany. Ary ndany ianao mba mametraka question kely nanomboka tamin'ny maraina jusqu'à zao après midi zao, inona tamin'ny zavatra nataonao zao ka mba nahafaly an'Andriamanitra. Raha ohatra ka mifanao fasafasa aminao Andriamanitra, tsikitsiky ve no hitanao aminazy sa ino? Ny ankamaroan'olona indrindra fa mizoan'ny farany zao dia miezaka manao zay mahatezitra an'Andriamanitra, miezaka indray izy manao zay mampalahelo ny fanamasina. Fa eto androany dia mba mingavy anao za mba miezà ataovy zay mahafaly an'Andriamanitra, ataovy zay mahafaly ny tomponao. Alleluia. Aza manao zay mahatezitra an'Andriamanitra, miezà zany manao ny sitrapon'Andriamanitra, ataovy zay fomba rehetrarehetra. Meta be reny tenin'Andriamanitra efa renao teto ziona reny, ndana mba ampiaro amin'ny fiainanao izy reny. Afa moa ka raha ohatra hoe tsy mahafantatra ianao fa rehefa mba misy fantanao ihany ndana atao pratika. Alleluia. Raha azo atao zany amin'ny fiainana mandalo ty manaova soa, manaova soa. Ataovy zay atsara fihavanana anao amin'olo jiaby, ataovy zay tsy adivana amin'olo, ataovy zay hidiranao ny lanitra. Ary nisy fotoana antsika nianatra an'izay ao amin'ny bokiny oabolanao zao Solomon no niteny an'izay, oabolana faraiky amin'ny 20 dia ny 4:4, oabolana 21:14. Inona ny zavatra tenen'ny Solomon tato? Ozy eto amin'ny anaran'i Jesosy, oabolana 21:14. Ny fanomezana mangingina mampionona ny fahatezerana, ary ny kolikoly amin'ny takona mampitsahatra fahavinirana mafy. Enjana zany olonkendry izy ny volana. Jereo tsara fa niteny eto Solomon fa ny fanomezana ozy izy mampitsahatra fahatezerana. Apetrako aminao zao fanontaniana, hatramy mba nanomponao ny tompo zay, mba inona ny zavatra mba ifanomenao ny tomponao. Ndany ianao magnotany an'ireny olona manompo sampy na hoe mandeha mpomasy lava reny, fa reny matetika misy zavatra efa nomeny ny sampony. Tsika eto tsy miresaka sampy fa miresaka an'le Jesosy Kristy. Hatramy mba nanomponao an' Jesosy, inona mba efa nomenao an' Jesosy. Matetika manko antsika riavana dia variana veritsika fa raha mbola hoe mbola 2000 agny la vito, mbola 3000 mandalo ty fiainana ty, 80 taona hony na 80 taona raha ela indrindra, dia mandana mba mijery zavatra hahafaly an'Andriamanitra. Eto ny Baiboly dia milaza
fa ny fanomezanao dia agnisany mampitsaratra fatezerin'Andriamanitra. Tahiny tompo ianao amin'ny fiainanao a, zay rehetra mba hitahiny tompo anao ndana mba hamomezo ampahano an'io Andriamanitra io. Mandalo atsika eto. Ndraindray antsika variana zay nampianarako atsika tamin'ny maraina hoe ndraindray ho zany le ilainy nofonao io pareta hoe. Ary raha jerevana tsisy raha mahory anao. Fa zay zavatra mba ilain'Andriamanitra aminao kosa matetika tsy mahazo. Ohatra zao raha trano andeha hipetrahanao zao izy amboarintsika kely mety efa vita io karaha. Fa saingy izy io trano andeha hipetrahan'Andriamanitra dia presque microiser les bras isika. Fa raha io hoe tranonarety izy ke tsy afaka rao ela loatra iny mo raha mahavitany malakilaky. Mety efa nizaha maçon hafa anao karaha zay. Mety efa nijery entrepreneur hafa mihitsy agnamboatra ny trano raha ohatra ka trano hipetrahanao. Fa saingy izy io trano hipetrahan'Andriamanitra dia verinareo fa zay mivady ny tompony. Tadidio fa an'Andriamanitra. Za io dia tegna mba magnafatrafatra antsika rehetrarehetra. Satria ndraindray misy ny sasany tena tahiny tompo izy fa mody faniny. Satria veriny tranon'eridada izy tsy raha andakoronay anky. Dia mety mieritreritra ianao hoe neninay izy io koa vitaka. Tadidio fa raha nanana zavatra netraretina ho anay manokany zay mety nagnano tantany hafa. Fa saingy mieritreritra zay ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zay no nananganana an'io. Ka raha eto ianao androany dinio zany teny lazaiko anao zany. Inona no mba efa nataonao mba hatonga an'io Andriamanitra antsika mba ho faly aminao. Opportunité ngezabe zao io mba afahanao mamafy. Ary za eto miezaka foana manao ny mangarahary rehetrarehetra mba hialana amin'le eritreritra ny sasany hoe nandeha agnaty posindry pastera ndraiky le lasiny. Ary mba azonao atao misy fotoana mba mandehana magnano tegna andeha mba magnano visite. Ino moa ny zavatra vitantsika ao. Dia mba magnanova calcul tsotsotra anao e ohatrinona ny vola efa lanitsika agnatin'le izy. Fa tsy mora zany trano 80 metatra ny alavany. Ary plus zany natao dalle ambony eo. Mba manova anao calcul fa na ity fiangonantsika ty fogna zao raha natao dalle enjagna be ny vola lany amin'izany. Ka magnafatra antsika rehetrarehetra ao anatin'izay. Eto Solomona no miresaka zay nasian'Andriamanitra anangana tempolin'Andriamanitra. Solomona moa ko nanangana ny tempoly. Davida sika nagnano anazy voalohany dia lasa Solomona no nagnano azy taty afara. Ka naiza misy ady tsy fantako ianao mihaino anazy io miatrikady ianao. Mety miatrika zavatra sarotra ianao. Ny zavatra tsy fantanao nge ndraindray ny olona mananady aminao mafoy zavatra ngeza be izy any amin'ny devoly ivavahany. Fa anao manompo an'Andriamanitra amenina foana ataonao mafy be. Ary zavatra efa nisy zany tanaty baiboly tao. Rehefa niatrikady ny zanak'Israely mandresy fo dia farany tsy hitan'ireto adversaire reto tsony ny atao hoe ahoana marao mba andresena an'ireto karaha fa dila loatra nataonjare io aiza marao dia tsary mba resy mihitsy miady eo. Dia ino izy nao ny zavatra nataon'ny fahavalo. Nandinika ny fahavalo hoe inona ny zavatra lafo vidy indrindra, inona ny zavatra manandanja indrindra andao regny andeha ataontsika fanatitra omena ho an'ny bala devoly bala io. Dia ino zavatra nataonjare nitapahanjare daholo lohan'ny zanakanjare talamolo ny lamatohan'ny zaza jiaby zany nitapahanjare lohany. Dia lohany igny nateriny tamina alitarana sampy. Ery zanak'Israely ato alleluia fo alleluia 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 zany foana anjare alleluia mafy be amen na miredo kasoko aby tendany sasany. Kay le adversaire tare fa nagnano zavatra ngeza be ho an'ny sampy. Ino izy no zavatra nitranga resiny zanak'Israely. Zareo moa manana mpaminany dia mandeha magnontany mpaminany ino eky vintan-dranomaly igny tsary nanitsika eky karaha n'igny raha nagnino atsika to. Dia to vao nahitana hoe tezitra Jehova satria ny fahavalony zareo mavita manao effort ngeza be fa izy personne tsy mavita manao ninino. Tsy fantako ianao miadino anao androke ino, tsy fantako inona ny olana misy amin'ny fiainanao. Ndraindray ny olona adversaire anao mavita manao zavatra ho an'Andriamanitra
fa anao nefa to tsy mavita manao any Jesosinao. Azontsika ve zany? Mba tadio kely zany zavatra teneniko anao zany. Ary ao anatin'izay indrindra no mahatonga ny Baiboly eto milaza fa ny fanomezana ozy mampitsahatra ny ny fanomezana tsy voatery vola. Tamin'andregny zao zany nanafatra hoe mba izy aminareo reo zao no mba mpiandraikitra. Fa ny ankamaroany sasany no mpivavaka fo. Mandeha eto izy misakafo, mahazo ten'Andriamanitra izy, mivavaka izy dia aveo izy lasa. Fa mila miditra lalindalina ianao. Ny fotoananao mila omenao an'Andriamanitra. Ny fahaiza-manao anao rehetra mila omenao an'Andriamanitra. Le fanomezana resana tsy voatery vola. Fa inona ny zavatra mba ataonao any tombo. Ireo tsara zao fa karaha ataonay zao zay zao misy zavatra hafa tokony ataonay. Fa noho ny aminao dia mandany fotoananay eto zay. Fanomezana zao ny agnaran'izany. Tsy voatery magnome volanao za eto, fa mivavaka ho anao, mampianatra anao, mizara révélation anao. Fa mitodika aminao atsika, mba ino ary ny zavatra mba omenao an'Andriamanitra. Tsy voatery vola ho an'izy. Dia anao mieritreritra hoe mila vola mariny paster, tsary nanika raha manatsika. Tena mila marina izy io. Tsy agny izy. Ka indraindray Andriamanitra tezitra amin'ny fiainantsika. Igny amin'izay anao mandeha magnano délivrance tsy mety afaka raha. Manapaka ozona anao tsy mety miala raha. Tapitra tetezinao mpanompon'Andriamanitra mietsa tagnana aminao tsy mety miala le izy. Ka ianao te andrasan'Andriamanitra mba hanome raha ho anazy. Misy nery avaka indray andro zany tafahoana tamin'olo ohatran'izany. Izy io tsy indriany raha foana izy isan'andro. Misy raha manindry. Misy raha manindry. Ka izany izy io hoe tamin'ny 2014 naminofy nitenenin'Andriamanitra hoe anao alefa anao magnome tokotany ho ana fiangonana. Izy manana tany ambany volobe agny zany dia mba nangahoana mpivavaka ho ny tany io tsy namiany. Nefa izy sady tsy mipetraka amin'ny tany io. Le toerana sady tsy ataony ninninona. Dia naminofy izy androaly hoe alefa anao mba magnome tokotany ho ana fiangonana. Nataony sary tsy fantatra la zay ny fanofy rirignina zany. Dia ino amin'izay ny zava-misy manana problème foagna irana mafy. Tsy indriany raha zany foagna izy. Atao délivrance. Atao karazana vavaka tsy hita mihitsy, tsy mivavaka. Fa ranona za mbo nangarongaro loha atao kory reky. So dia mbo tokony atao rano mafana misy délivrance ndraiky. Efa tafidritra magnano zany atao marimaritra dia topasana izy. Teo zany efa nivavaka ho anazy nirevelen'ny tompo hoe anao io misy raha tokony amenao an'Andriamanitra fa tsy mety namianao. Ino raha zany? Te izy vao nibaradaka ny tomany. Mbola niheriny koa i raha zany. Mbola niheriny. Izy zany efa tsy zany tsony tianao regny fa hoe ho sitrany anao. Afaka anao. Zany raha tianao regny. Mbola niheriny tamin'andro koa misy raha tokony amenao. Nagnantso anao ngasary. Aozy. Izovy zany nagnantso anao. Nefa za tsisy olo nagnantso anazy zany fa zay fotsiny le izy. Le teo zay izy koa zay na paster ao zany miako. Ka izy zany tambany volotany nisy fiangonana, tsy fiangonana antsika. Fa fiangonana hafa zay manompo amin'i Jesosy. Mba nangataka ary nangatany olo reo vidigna mihitsy le tany. Tsy namiany. Dia nefa rano namiany foa. Ya. Izy koa zay ny famozy antsofoka masonao keto. Ary tsy asaiky mividy izy fa miako foa. Fa nanomboka teo raha nabavy io na andresy. Ary amintsika miteny zao izy lasa tahina be. Amen. Lasa mandresy be izy amin'ny fiainana. Ka maro zavatra ohatran'izany. Ao andray ny sasany mety nisy voady nataony tamin'Andriamanitra. Mampatsiahanao za eto androany. So dia efa nisy voady nataonao tamin'Andriamanitra. Dia avy takeo raha itsy nataonao. Tainy tompo ane ianao. Tainy Jesosy ianao Alléluia. Ka io Andriamanitra antsika io possible io tezitra. Tezitra. Tamin'ny andro Saoly zao Andriamanitra tezitra. Tezitra Andriamanitra. Ary raha vakinao koa ny bokin'ny Apocalypse 12:7. Tezitra tamin'ny Satana Andriamanitra. Dia rehefa tezitra tamin'ny Satana Andriamanitra nazera Satana amin'ny Apocalypse 12:7.
ary teo no nisehoana fahatezerana voalohany tany amin'ny devoly. Agny amin'ny Satana agny zany ny original na fahatezerana. Dia tadiavin'ny zaraigna amizay izy io, zaraigna amin'olo jiaby. Raha vakinao ny Apocalypse 12:7. Ary raha jerevanao midinao mbanimbany ao amin'ny Apocalypse 12:12, nisy karazana fahatezerana azon'ny Satana. Ary zay natonga Baiboly azy loza ho an'ny tany zay monina aminy izy. Fa ino izy midina any aminareo Satana zay manana fahatezerana lehibe romotra amin'izay devoly. Inona natonga anazy nanana fahatezerana lehibe? Nitezerin'Andriamanitra. Izy nidiny teto vao mae romotra foiky izy. Double attaque zany ny anazy. Ka atsika olombelona isan'andro isan'andro dia misy karazana fahatezerana anankiroa miandry antsika. Vao fomandregna anao zany dia zany zavatra misy. Fahatezerin'Andriamanitra, fahatezerin'ny Satana. Ka zay mahatonga ny telo hevitra ty hoe aza magnano raha mahavignitra an'Andriamanitra anao. Fa misy dia misy ny antsoina hoe fahatezerin'Andriamanitra. Ary tsy dignin'olombelona raha io Andriamanitra io mitezitra. Tsy zakatsika raha sendraka tezitra amintsika Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fa misy koa fahatezerin'ny Satana. Ka mila matadidy tsara ianao fa raha sagnatry zany ianao ka mbola tsaon'ny tompo dia antsony Baiboly hoe zanaky ny fahatezerana. Satria Satana io fahatezerana. Ka za dia gaga amin'ny olona sasany zay mbola mandeha manompo sampo, mandeha manompo fahatezerana nge ianao raha mbola mpimasy raha dolavinao, raha mbola devoly raha ndeha tompoinao, mandeha manompo fahatezerana ianao. Vakio ny Efesiana toko 2:7 amiresaka an'io izy. So do izy zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika amin'ny Efesiana 2:3 misy an'izay. Ary ny Luka 3:7, Luka 3:7 dia milaza mihitsy ny Baiboly. Io zao izy naniraka anareo andositra ny fahatezerana zay ho avy. Luka 3:7. Zao izy naniraka anareo andositra ny fahatezerana zay ho avy. Eto zany dia tena amporisiko ianao raha tsy tianao hiatra aminao ny fahatezeran'ny Satana, ndana manao zay mahafaly an'Andriamanitra. Ataoko zay mahafaly an'Andriamanitra. Vao mandray ny andro io raha ataovy anaty sainao voalohany hoe inona ny zavatra ataoko ka faly aminah Andriamanitra. Ny zavatra tena mahafaly an'Andriamanitra indrindra rehefa dia ny famonjena fanahy. Amin'ny zavatra ataonao zany misy fagnahan'olo voavonjy. Igny tena zavatra mahafaly an'Andriamanitra indrindra. Ka mba mitodika amintsika zay miainao na eto androany, inona ny zavatra ataonao ka mba tena mahafaly an'Andriamanitra. Tain'i Jesosy ianao. Jereo rehefa tonga teto ambony tany Satana dia nafindra ny tany amin'ny kaina io fahatezerana. Nafindra ny tany amin'ny kaina. Jereo ny Genesis toko 4 andiny 7 misy tantara zay ato. Genesis 4:23. Genèse 4:23. Teto raha jerevanao io Genèse 4:23 io nisy karazana fahatezerana zay nisy fatolo. Devoly rehefa tonga tsy avony izy raha tsy angalatra, amono andingana. Ary Andriamanitra rehefa tezitra matetika dia misy faharavampiainana foana amin'ilay olo. Jereko rehefa tezitra tamin'ny Satana Andriamanitra atao an-danitra tao dia rava ny fiainan'ny Satana. Izy le kerobima voahositra na zera. Ka mba miresaka amintsika zanaky zona za androany. Raha mba mamadibadika tantara-piainanao ianao, faly aminao ve Andriamanitra sa tezitra aminao? Tain'i Jesosy ianao, tain'ny Tompo ianao. Ilaina zany isan'andro mandiny tena mijery mihitsy hoe amin'reto zavatra ataoko reto move mba faly amiko Andriamanitra.
amty zavatra iainako androany ty move mba faly amiko Andriamanitra. Tainy Jesosy ianao. Rehefa io Andriamanitra io relasenabavy no faly aminao, misokatra ho anao ny lalagna rehetra. Misokatra. Ndraindray moa tsika mietrehitra fa perta raha manao ny marina. Ao ny manao calcul mihitsy hoe vomafy be zany raha manoa gn'asan'Andriamanitra. Tadidio. Fa anisany zavatra mahafaly n'Andriamanitra dia hoe faly aho ozy raha hitako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Anao ve zao mba mandeha amin'ny fahamarinana? Ny atao hoe mandeha amin'ny fahamarinana, miaigna mifagnaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'izay voalazan'ny Baiboly. Mivarotra ataonao io hoe mandeha amin'ny fahamarinana izy koa. Ny sasany mivarotra karaha misy sigara zay hitako ambony etagerne. Zany ray mandeha ndeha hividy pecto igny sa ino le bomba mafana contre tout. Eo izy madame, ake fa ngadady fa tery pakagna ozy. Za misy raha vony amile boutique to. Iya. Maro raha hita io e. Za amin'izany avy mba tsika mba hividy contre tout. De izy moa tonga de tainy Jesus. Awa za izy araiky zay. Ya. De za io zao hividy ake fa fateriko akagny. Ao nefa tsisy ranom-potaka. Gaga boko za ino moa zegny tsy andehanako akagny. Karaha tsisy ranom-potaka. Ake fogna ny fahatiriny. Ewa zay magnajoly zazy to. Tainy tompo ianao. Zany mba hitrereto raha magnanjany e. Mitady fitahina anao fa question mila valinao mba faly aminao ve Andriamanitra. I raha ataonao io ve mahafaly an'Andriamanitra. Tainy Jesosy ianao. Tain'Andriamanitra ianao. Alleluia. Ary anisany raha io boky noabolagna nivakitsika teo mijerevanao, anisany zavatra anankiray mampitsahatra ny fahatezerin'Andriamanitra dia fanomezana. Ino mba nomenao. Zany dia samy jorovavolombelona ny tompony voninahitra fa hatramin'ny agnamboarantsika ny tragno zay maro le namiane zay karaha iny miaritry vavaratsin'olo mihitsy titihin'olo vokatry fagnamboarana antsika dia atao sary tsy regny iny fa dia fa tain'Andriamanitra nareo e, zao nareo e, jusque tamin'ny tribonaly tsisy tany tsy tonga tamin'ny fiangonana. Tomobile namidinay mivady zay fa firy hatramina camion, hatramina voiture 4x4 sy ny sisy amidy am'izy io. Itoerana ao hitanao zao maventiventy natolotra anay io ho anareo, ho an'ny ziona. Fa sao dia tsika mieritreritra hoe nenay io. Ka marobe ny fiangonana ankehitriny taraiky amin'ny resaka fagnomezana, tsy mahavita magnome. Tainy tompo ianao. Ka sao dia ianao variana fa possible misy zavatra andrasan'ny tompo aminao io mba mpitsarany mihitsy an'le fahatezerana. Misy anery avana olona misy zavatra andrasany tsy mety azo mihitsy e, adinon'le olona amatoy zavatra io tsy mety azo, possible mbola misy fahatezeran'Andriamanitra. Ary indrindrandrindra anao le miaigna tamin'ny fanompontsampy taloha. Jereo fa misy olona tamin'ny fotoanan'izy nanompo sampy mankato be tsisy hevitra, mankato. Vao miteny sampy io hoe niane lambahoany mena, efa tsy maintsy lambahoany mena. Maraigna tsy maintsy mihinana vonjombory, tsy mihinana izy. Vao miteny sampy io anao fa ganagana tsy hohanina koa fa raha vaky tongotro. Vao miteny discipliné be tsika amina fanompoan-tsampy. Fa rehefa tonga tamin'Andriamanitra amizay izy nivadika goragora linina. Tompo ianao ny mahalala, efa ngadary izy amin'igny e. Ya. Zany ndraiky ilay nanoko zay mba fitan'i Jesosy ao izy. Efa ngadary izy amin'izay. Fa mba dinio kely ny fiainanao. Dinio kely. Fa misy zavatra riavana zay matezitra n'Andriamanitra ataotsika. Zany ane relasenabavy natonga n'Andriamanitra nametraka problème betabe tamin'ny andro zan'Israely. Nagnome baiko ny Joshua Andriamanitra
hoe aringano daholo ny Amalekita, aringano daholo ny fahavalo, fa misy tsy naringany tao. Jerevinao tsara fa i Goliata zao natonga ny Goliata dia vokatry ny tsy fankatoavana zay nataony ny mpanompon'Andriamanitra tany aloha. Hoe aringano daholo ireo ny Agagita, mbola nisy navelan-jareo tao. Aringano daholo ny Jebosita, dia nisy problème tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely izy regny avy taty afara. Ka ny tsy fankatoavanao tenin'Andriamanitra dia mahatonga fahatezerin'Andriamanitra. Ary izy io tsy possible mivaly eo eo, fa mandeha tsikelikely amin'ny fiainanao. Izy tonga nanazavako an'izany fa ny vokatry ny otany olona anankiray dia sahala amina cancer. Ny afantarana fa cancer ny cancer dia efa nipetraka tagnaty vatana 7 taona mahery, 7 taona mahery. Fa le olona mitondra le izy mietrehitra mbola salama, satria mbola tsy fantatra mihitsy ny signe na cancer raha tsy à partir na 7e année. Ka ndraindray ianao gaga fa vokatry ny fahatezerin'Andriamanitra mahatonga ny mariazinao tsy mety vita. Tsy hainao na vokatry ny fahatezerin'Andriamanitra mahatonga fidiram-bolanao tsy mety normal. Andana mba mitady fomba anankiray, agnisan'ny fomba anankiray malaky be dia ny fanoloranao ny tenanao an'Andriamanitra. Nandray ngetsiky ravana tsy tegna manolo tegna ho an'Andriamanitra, fa isaky zay sahirana foana tsy vao mandeha le l'église. Izy koa fa mivokavoka hely iny dia vola ananjy ka nandoandoa izy indroa intelo fa miagna koa izy. Izy metra tagna izy mody vake afaka maloha. Marainy koa izy vao misy vavaka mafana teneny raha misy olo akaiky anao azo ataonao fagnariana raha nivinao atao, teneny oa izy. Bokin'olo mpagnadiry magnalaloa. Zany ny ankamaron'olo sasany tsy tegna manana fo hanompo an'Andriamanitra izy. Atoloran'i Jesosy fiainananao, ary indrindra am'izao andro farany zao miverena amin'ny tompo anao. Mandalo eto na manana firy miliara ankajena anao, aza alefa loatra agny fonao, aza alefa loatra agny. Efa tsy za fataoko matetiky amin'ny tany ndraiky moa misy la fenêtre zay dia karaha misy tselatra zay veriko fa izy fo. Za tsy dia mbo azo tory loatra andoaligny isa karaha mitselatra zay mbo fa izy. Zay raha isy raha mampiasanao na mahafiary tegna miambigny amin'izany mihitsy hoe ah Jesosy. Za koa fa le bebe problème tagnako fo avy ndregny te izy. Avelako aketo zareto za koa fa avy izy. Tegna marigny tsy afeliko anao zany. Koa fa le mafanafana igny problème zany. Tonga dia tiako be le hira Jesosy hira igny avia malaky re Jesosy. Fa raha mba apetraka atsika aminao zao ny fanontaniana, tianao ve izy koa avy zao dia zao Jesosy? Zao dia zao n'izy tonga. Mesazinao amin'iny mbola tsy voafafa mesazinao. Tenelikely olona avaranao. Zao dia zao hoe izy tonga, mesazinao amin'iny mbola tsy voafafa. Sakô raiky raha magnanjeo. Alô mba hontany antsika na mpitindry rito. Raha zao dia zao Jesosy tonga, mesazinareo amin'iny mbola tsy voafafa. Dia apetraka atsika zay fanontaniana zay, tegna vonona marina ve anao io raha ho avy Jesosy? Zany agnisan'ny question ny zanako lahy hely foana isan'andro koa fa miaraka amin'ny tegna izy. Mbola tsy avy foana Jesosy.
Zany fogna ninga. Mbola tsy avy fogna Jesosy io. Magnino moa Jesosy tsy mety avy io. Mampafantatra le zalahy ty moa za antony tsy atongavany. Mbola maro amin'ny zanakiziona mbola gidragidra. Fitiavan'Andriamanitra antsika anie tsy atongavany io fitiavany anao tsy atongavany. Fa raha sitrapon'Andriamanitra efa nifaragnana zao tontolo zao. Dia magnome signe faneragna izy amin'ireo karazana arety. Ireo olo marobe maty. Dia mamandinihy anao fa tsy hoe anao akory farany mafoaka ka tsy tafiditra tagnaty listy le maty. Fa fitiavana anao izy io. Amizay anao mba ho tonga saina. Amizay anao mba hanolo tena. Ka raha miaino an'ity torotenitena androany atoloran'i Jesosy fiainana anao. Atsaharo ny fahatezerin'Andriamanitra. Raha mbola azo atsahatra ihany atsaharo. Tainy tompo ianao. Io ana mba ataoko hoe misy vola tavela tagnaty posinao le nalanao tantoandro. Te maty anao rivariva tsy azonao takignitra. Misy disasakety milionazy miantogna ko. Tsy vitanao tsony magnengatagna miantogna. Savany rare mbala le agnaty posinao mbola savagny sy misy tafiaraka ka. Ka mandinihy antsika so dia mahatezitra an'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Tsy fotoana zao fanaovanao zavatra atezitra an'Andriamanitra aminao. Fa da nampifalio Andriamanitra. Halleluja. Manaova mihitsy karazana teny panekena amin'ny tompo hoe zaho sy ny amkonako tompo hanompo anao. Zay rehetra anagnako Jesosy hoentiko manompo anao. Neto anio za mandalo fa misy mandrakizay mandigny anao. Misy mandrakizay. Ny antony mampivory antsika eto isan'andro. Anaovantsika an'ireo karazana hetsika ara-panahy isan-karazany mba nomanatsika ny mandrakizay tsika. Fa fanontaniana apetraka momba efa nomaninao ve nenao. Efa nomaninao ve nenao. Raha andragnonareo ve tsisy famafa dia mandry rehetrarehetra anao. Nefa fiangonana tsisy famafa tsy mampiasa lohany. Da iny Jesosy ianao. Raha anao ve nagnamboatra tragno lany sy magnanareo nipetrapoka anao. Fa tragnon'Andriamanitra na tsisy fitaovana reo anao magnano amenna. Afatra avy amin'ny Jesosy zany ho anao zay miaino eto androany. Manaova zay mba mahafaly an'Andriamanitra. Raha mba tahin'ny tompo ianao ndesy manompo ny tompo ny fitahinao anao. Andriamanitra nge tsy mangataka aminao zay rehetra anagnanao fa kosa Andriamanitra ny teny hoe tsarovo izy Jehovahandriamanitra. Tsarovo. Zay fahatsiarovanao zay ny zava-dehibe. Anao ve rehefa mantahin'ny tompo mba natsiaro ny tompo ve anao. Raha mba efa nanao zava-magaga tao amin'ny fiainanao Andriamanitra mba natsiaro n'Andriamanitra ve anao. So dia adinonao Andriamanitra. Ampatsivo amin'ny lekinao taminao nazy vola farany tegna hoe mba tsaronao Andriamanitra tamin'izao. Sady zany atolotra anao zany. Hitanao mahatonga atsika riavagna tahin'Andriamanitra. Nde ataoko hoe nomen'Andriamanitra miliara anao. Tsy haiko nomen'Andriamanitra ohatriny anao. Ny antony nagnomezan'Andriamanitra anao an'izy regny mba hanehoanao ny voninahiny. Azonao ve zany? Tsy fantako hoe nataony amin'ny toerana manakory anao izy zao. Ny antony nametranao amin'izy io possible tamin'ny taona 2000 tagny anao mba nangatabavaka. Za Jesosy mba ataovatra an'izao ataovatra an'izay tonga zany izy niany tonga. Ka mba natsiarovanao an'Andriamanitra ve le isa nagnadignosy anao an'Andriamanitra. Maro riavagna n'olona tahin'Andriamanitra fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy mahazo tombontsoa amin'le fomba ny tahiny tompo anazy. Malahelo Andriamanitra amin'ny zavatra salam'izao. Nasalatra Andriamanitra ianao, nitahin'Andriamanitra ianao. Dia sanatry ny vava le fitahin'Andriamanitra anao tsy nanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Malahelo Andriamanitra. Malahelo Andriamanitra. Betsaka ny olona amparany agny anegniny. Satria an-davitra ao manko misy karazana toerana isan-karazany ao. Misy grady koa na trano apetrahana. Mety ianao ny lamina be taketo. Tonga agny ianao mampalahelo. Sanatry ny vavany zany. Engany mba samy tafiditra foana mba zay.
Iya, le tsy tafiditry boka tegna ratsy. Tsy aleo very avagna raha mba niadagna eny anao teto dia mba miadagna koa anao mandrakizay. Ary indrindra raha mba nijaly taketo tokony mba ho sambatra mandrakizay. Amen. Halleluja. Ina aloha nataoko ho an'ny tombotra an'igny enako dia mafatapantako le mandigny anahy. Ary nisy fotoagna za agnatina asany loha be zay, za matoritory antoandro iny mba nampahitany toko raha. Dia ino hira reniko tamin'izany, io edy zay. Ao za mbo Jesosy ndraiky magnaniry magnanjany ao. Misy olo magnakoako be mihira zay dia io edy zay. Dia nisy zavatra zay natorony io edy izy io zay. Anao foagna ozy ty ozy satria za tamin'izany tegna tady agnometsiny fonagnano Jesosy mihitsy le izy tady agnometsiny. Fa dia nagnino loatra moa zaho za Jesosy dia avelanao mitologna raiky karan'ity. Ary tegna tsy afeniko anao raha zamba fa mafy ane raha trehiko amin'ny fagnamboaram-piangonana iny hoe mafy. Tsy azahoagna tory androaly. Ndraikindraiky na zanakanao mikoragna mafimafy aminao fa tady soreny anao. Satria asanao anao karan'izany. I vola ilaigna amin'ny fagnamboaran-tragno amina miliara le angonina aketo 600 000. Tsy haiko otrino moa zay vola azotsika tamin'ny raha ty. Anao zany ile azotsika tety. Ale atoro anao la 166 000 ariary, 800 000 mahery zay. Ciment 32 tonnes nefany. Firy zay 65 millions. 65 millions. Ataovy moyenne. Azazareo zany. Sanatria kory zaho hoe mitaraigny tagna miempaka na hoe anao makapaster kiny anao nagnano ike ataovako anao. Fa ho avy ny lera vita izy io hita matavy mihitsy ny geste misy. Amen na? Ia. Anao mihitsy nagnano selfie voalohany. Ka tsy aleo very lasana bavy raha mba misy any mba azonao atao. Andao mba hifagnometagna. Halleluja. Andao mba hifagnometagna. Za dia tegna mba mampirisika anao. Teneno ny olona mariny anao io. Tsisy miala ketiny ihany efa andao hoe hagnano hoe. Halleluja. Amen. Andao tsika mba hagnao fanatitra raiky faharoa. Raiso ampelatagnanao zany zao. Ivavaka ho anao zay agnome za androany. Izy koa tsisy tsony ako forono. Forono. Tainy tompo ianao. Forono. Andao tsika iray tsangany. Tsangany ianao mitoeragna misy ianao. Mivavaka ataonao voalohany dia teneny hoe Andriamanitro mifona aminao zany amin'ny zavatra nataoko mety nampalahelo anao. Na ino hoe Jesosy fiainako mety nampatezitra anao. Androany hoe za mibebaka ny amin'izany. Androany hoe za mieky ny fahatosokony amin'izany. Amen na? Raha Jesosy zany fanatrao zany dia asanao ato ambony dia sady mivavaha ianao. Manaova mihitsy androany mivavaka fifonana amin'Andriamanitra. Za Jesosy mifona aminao hoe na ina zavatra nataoko nampalahelo anao. Aza isaina hoeloko hoe Jesosy eo ny faharatsiana vitako. Aza isaina hoeloko hoe Jesosy ny adalagna zay nataoko. Androany hoe manolo tena ho anao. Androany mifona aminao. Androany Jesosy miaiky mieliko rehetra. Tompo ndeto zanak'izion'androany mifona aminao. Mibebaka aminao ny amizay karazam-pahatalana, karazam-paharatsiana zay vita. Nataiza zay tompo raraka tamin'ny fanomponanao. Aza vela iara ny fahatezeranao zay. Aza vela iara ny alahelanao zay Jesosy ary. Mifona aminao fanamasina. Nataiza zay nanota. Androany mibebaka aminao. Miaiky fadisy tagnatsihanao fanamasinao. Joreto amin'ny solotena ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra atozoro. Aoka tompo ianao amindra fo aminay. Aoka ianao melanelika. Misy saotra tompo. Mangasitraka anao zay. Midera anao zay Jesosy.
Atulucu wanawantiyama Ninso atulucu. Apakah itu di manusia beneolina?